Faltafaraka aminao indray tomboky lahy sy tomboky vavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manatitra ny araba ary manasanao ampanajana sy ampitiavana hanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny sosiala avy hatrany ankafatsika ny fiarana amin'ity alina ity. Leo ny fatapahan-jiro lavarendy, leo ny fatapahan-drano, leo ny fako misavovona ny poniny amin'ny fokotany Ambatolampy Antehiroka. Raikitra ny fitokonana teny antoerana androany maraina, aty antoerana nanangona ny vaovao, ny Zavandriamahefa sy Andry Rakotomalala. Nanetroka vao mangiran-dratsy any teny amin'ny fokotany Ambatolampy Antehiroka androany, anidina an-dalambe ny ponina, raikitra ny orakoraka sy ny fandorana kodiarana. Efa tsarariny loatra ny fatapahan-jiro sy rano miatra amina ity antoerana hoy ireo ponina. Ny tendrombohitra hafa vaovao sordira. Ny rano isasana tsy misy. Miaritory tena jereo fanteran'ilay volo fotsy io ny matory miaritory firy andro any am-pompy zay vao misy rano hoanina. So dia mba tsy rariny intsony ry jirama sany ny atsoko voalohany indrindra hoe jirama ny ilainay miona aminay emorego ny tonga. Ny any Andramena mandeha daholo ny rano any Andramena hatrany Ambodomito mandeha daholo ny rano fa maninona ny eto Ambatolampy any tsy mandeha dia amplisy zordira eto Ambatolampy any be da be zordira samy sahirana daholo zao ireo olona rehetrarehetra ireo. Aiza ny rano sakafon'ny olona, ny ranon'olona, tsisy fisasana ny olona. Io mba jereo io zavatra io, iandrasana anao an'io ve le olona, zay nareo vao tonga saina. Mba mampalahelo anay vahoaka tsotra no mijery ireo olona ireo. Jerevonareo fa tsy ara-dalàna le izy mba mangataka izahay tompoko mifampijerevonareo dia mba vao ny olanay Tsy vitan'ny efa tsisy jiro sy rano hafa mbola maina tanteraka anatin'ny loto sy fako ihany koa ny ponina. Misy avovona tahaka ny tendrombohitra kely mihitsy ny fako ary mibahana sy miparitaka eraky ny arabe. Azara raha misy lalana andehanana ny mpandeha tongotra kanefa dia arabe omby fiara. Miantso vonjy aminao zay ry dada satria sady efa tototry ny fako zay amin'izao ridira mevosy efa tonga any ambony fasana sy ny arabe tapaka. Miaina tao anaty aizina tsisy jiro zara raha misy jiro mirehitra ary ny rano zay tena fototry ny aina ny rano tsy misy mandritra ny efatrandro matory any ambony sima miandry rano tsisy rano fa dia mody maina bidon entina mody tsisy rano mijaly zay manoatra noho ny any Andralanitra ny mahazoana eto raha tonga ty fotony ianao mijery dia iaiky gaga ito. Tsy neto Ambatolampy Antehiroka ihany hafa saika manerana n'Antananarivo renivohitra no miana fijaliana tahaka izao. Ny mitrotra tahaka izao ihany anefa sisa no azo ny vahoaka atao fa raha ny vahaolana avy amin'ny tompona andraikitra no andrasana dia tsy misy izany. Tapaka efa nandritra ny telo taona ny tetezana iray ao amin'ny fokotany Ankotsipo, komina ambanivohitra Ambali distrika Anambanja. Tetezana tena ivezivezen'ny mponina nefa indrindra ny mpianatra. Efa samy nandalo tao ny tompona ndraiky mpanjakana any antoerana, saingy tsy nisy nanamboatra hatramin'ny androany izany tetezana izany. Tatim-baovao ny Jessica Miray eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Ity ilay tetezana eto Ankotsipo mihazo an'Ambali. Mivezivezy eto avokoa ny mponina Ankotsipo indrindra mpianatra satria any Ambali vao misy sekoly. Ahina nefa ny fiampitana eto indrindra rehefa fotoam-pahavaratra fa miakatra be ny rano. Efa maro ny ansoavana ataon'ny mponina tao anatin'ny telo taona nahatapahany tetezana saingy antsy any efitra ihany. Efa samy tonga teto ihany koa na ny ben'ny tanàna na ny solombavambahoaka saingy tsy nisy toy ny intsony. Anatin'ny taogno maromaro izy ity ny zahavagna fo tsy ben'ny tanàna tsy député na dia efa teto aza. Tapaka ty lalagna ty baka Ankotsipo mandeha ty Ambalia. Tadidy agnatin'izay fa tegna sahiragna ny olo indrindra fa tsy haiky mpianatra andeha l'école. Rano eto tondraka sahiragna. Maromaro taogno zegny tapany pont ty ary misy tsaikinay mianatra agny zegny kolera sara zegny sy afaka andro tsaiky aby io zegny mandeha amin'ny tany Anarandroany. Efa ela be zegny tapahany poney ty zegny. Tsary ndraiky nisy mpizaha, tsary nisy nino, ka io zegny avianay hanoagnanao io ty, haiko tsara fanao koa na avy amin'ny plasy io, raha tianao be tamin'ny taloha io tsy maintsy ampodinao fo io, zay tegna hiposy anao jusqu'à farany. Ireto solo tena ampony ireto izay lasa, ho tapidalaka le tanteraka amin'ny fahasairana nateraka ity fatapahan tetezana ity. Izy ireo izay laza fa hafa ihany tamin'ny fitondran-dravalimanana, izay nahanitsinjo ny tantsaha sy ny fototra afitrasa.
Voatendry omaly nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny tale jeneraly vaovaon'ny CNAPS ho an'ny sandika ny Fisemare tsy ampiova inona loatra ity fanendrena ity satria ny rafitra eo anivon'ny CNAPS mihitsy no mila ovaina fa tsy ny olona. Jessica Miray, Andrirako Tomalalatra any. Fimbina Raingonjatovo, izy no voatendry ho tale jeneraly ny CNAPS vaovao nandritra ny filan-kevitry ny ministra omaly faharoa ny volana Aogositra. Ity toerana ity izay bangatra amin'ny nahavoaendrikendrika ny tale jeneraly teo aloha, Mamy Rakotondray-Beo nanodikodimbola. Voatendry ho tale jeneraly mpisolo toerana kosa i Joselina Tsaboto ny volana Aprily 2024 hatramin'ny nanagadrana azy vonjimaika no niresaka kolikoly. Ity fanagadrana ity izay nitarika ny fitokonan'ny syndicat ny mpiasa. Anisan'ny fitakian'ny mpiasa tamin'izany amoana Joselina Tsaboto sy ny anendrena tale jeneraly vaovao. Ho an'ny syndicat ny Fisemare, tsy ampiova inona loatra ity fanendrena vaovao ity. Ity hatrany ny olan'ny CNAPS toy ny fanaovana ny tantely afa-drakotra ny harem-pirenena ary ny olana eo amin'ny tale jeneraly sy ny CA na ny conseil d'administration. Zavatra mahagaga manko hoe ny fanjakana no maniry DC. Io zany aloha dia tena mahagaga satria efa misy olo tena ny fanjakana any mambrany conseil hoe dia aveo mbola alefa any amin'ny fanjakana indray rehefa aveo dia izy no misafidy zay tiany. Dia raha mbola zay foana zany système hitondrana ny CNAPS io dia mampanahy zany no avy ny CNAPS. Zay mahatao any amin'ny teny hoe tsy problème olona io fa le problème na rafitra. Le système zany mila ovaina. Anisany andrasan'ny syndicat ny Fisemare amin'ity tale jeneraly vaovao ity kosa ny tokony hanavaozana ny code CPS. Ny code CPS miatra amin'izao antsy dia tsy manome fisotrondronono any mpiasa tsy mahafeny 10 taona ny asana farany. Satria ny CPS hatramin'izao mbola tsy mivoaka. Zany hoe zany amin'izao fotoana izao moa famiteny hoe CNAPS antsika betsaka ny mpiasa zay tsy misitraka an'izany fisotrondronono zany. Fa raha mivoaka le code vaovao io antenaina zany fa tsy isy mpiasa ho very intsony eto Madagasikara. Ora nefany le remboursement 2,5% le 1% nao iny no averin'ny CNAPS aminao. Zany hoe zany le 13% mpampiasa aloha zany tsy fantatra hoe makaiza. Tsy ahavany olan'ny CNAPS mihitsy araka izany ny fanendrena ity tale jeneraly vaovao ity raha ny nambarany Fisemare hatrany. Manay ihany koa ity syndicat ity fa tsy farana hatrany tantely afa-drakotra amin'ny tahiry-pirenena satria ny rafim-pitantanana eo anivon'ny orinasa mihitsy no tsy omena vahana fa ny fanjakana hatrany. Tsy manana vola miasa ao amin'ny CNAPS anefa ny fanjakana fa vola ny mpiasa sy ny mpampiasa no miasa ao. Raha ny toe-karena sy ny kolotsaina no tsy vanon-kolaka na dia ny tanina ny rino tsy tsara. Tompona ndraikitra voalohany amin'ny fitombony mpivarotera ny mpitondra rehetra ho ny mpay fiarahamonina Dama Zafimaleo. Ny olona no mamorona ny arena kanefa ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina tsy mamaly izay filanjay ka mahatonga ny zazavavy malagasy mirona makany amin'ny fivarotantena ho ny faneho-keviny tamin'ny afitra Solondraibe sy Andry Rakotomalala izay mitatitra ny vaovao toy izao. Teboka mena manambara ny fahantrana ny fitombon'ny mpivarotena ankoatra ny toerana efa ahitana azy ireo amin'ny renivohim-paritany enina eto Madagasikara misoko mangina ary efa ahitana karazana vondrona sy konto maro ifaneraseran'izy ireo ao anatin'ny tambazotra tserasera. Tsy voafehin'ny mpitondra fanjakana ny drafitra ny fanabeazana sy ny sehatra ahafahana misoroka ny trangana fivarotan-tena. Noho ny fahantrana mora no miteny izany fa tsy ny fahantrana nefa no vokarin'izy izy namokatra an'ilay fahantrana. Zay no mahatonga hoe ny mpitondra zay isaky ny tonga ny fifidianana dia ny lohalaharana ao anatin'ny fampelezan-kevitra dia hoe ady mifahantrana. Ahoana ary zany hitondrana vahaolana an'ireo zanaka malagasy maro anisa be lasa mivarotena. Tsy afabela ny fitondrana satria ny fitondrana no mametraka ny tetika, mametraka ny politika, ahoana no andaminana ny fiarahamonina, ahoana no afatsika tsy hoe lasa voaviravira ohatran'izao ny andrem-bavilanitra Gasikara. Ny sekolontsika ve mampianatra ny kolongatsika ny zavatra eto Madagasikara, mampianatra fanaraka amin'ny zava-misy eto ve manana mpampianatra ve tsika tsy mpampianatra fotsiny fa tena mpanabe. Tsy manana an'izany tsika. Ny programma fampianarana tsy fanaraka amin'ny zava-misy eto. Noho izany dia potika sy veriasina ny zazavavy malagasy noho ny fahampitehan'ny ara-toe-karena sy ny ara-kolotsaina mahazo ny firenena. Ny malagasy samy te hikatsaka izay mahampity ny fiainana, tsy mifanaraka amin'izay nefa ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina. Ny vehivavy izay loharano hipoiran'ny aina sy fototra fanabeazana ny kolongatsika mihitsy ao anatin'izay tontolon'ny vehivavy izay, akamaroany zareo dia lasa
mivarotra atao etam-barotra ny vatany. Ny kolotsaina sy ny toe-karena tsy vaniko lakana dia ny olombelona ny rinona ratsy. Zay zany. Ny fandrafetana sy ny fametrahana ny fanamafisan'orona ny maizy atsika malagasy. Tsy ao. Ny toe-karena zany nge olombelona no manao toe-karena. Olombelona nge no miteran-karena, ny asa ataony. Mamela an'izany ve ny fitondrana am'izay misy hatramin'izay. Toerana maro no efa nanaovan'ny mpitandro ny filaminana fisavana sy fisafona momba ny endrika fivarotantena amin'ny endriny maro samihafa amin'ny tambazotra tserasera sy ny aterneto. Misy mihitsy azy ireo zazavavy tsy ampy taona no roboka sy voatarika amin'ny ity asa iray ity. Famoronana asa, fanomezan-danja ny fanabeazana ny vahaolana aingana ahafana manarina ity asa mamodika ny zazavavy malagasy ity. Eo amin'ny pejy politika kosa indray tsy azo ny solotena mpanjakana atao mihitsy ny manao endrika fampelezan-kevitra ankolaka mialohan'ny fotoana. Ny ministerany atitany sy ny solotena mpanjakana eny fotony no tokony hananja izany fanjakana tan-dalana izany aka tsy tokony andanina amin'iza amin'izao katoky ny fifidianana izao. Hoy ny administrateur civil de classe exceptionnelle Julien Andria Morasata. Fanadiadiana. Tsy azo ekena ary manitsaka tanteraka ny lalàna velona eto amin'ny firenena any fanapa-kevitra noraisin'ny ministry ny atitany manome baiko ny prefet sy ireo solotena mpanjakana eny fotony anao tatitra sy anao fakan-kevitra amin'ny vahoaka amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Hoy ny administrateur civil de classe exceptionnelle Julien Andria Morasata. Ny lalam-panorenana ao anatin'ny 9:30 dia milaza mazava fa tsy tokony andanina amin'iza ny solotena mpanjakana eny fotony amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Manamafy izany ihany koa ny lalàna 2024 atsipika aotraotra valo mikasika ny fifidianana sy ny fitsapahakevim-bahoaka ao anatin'ny 750 sy 20 amin'ny raharaham-pifidianana. Efa endrika propagandy amelohan'ny fotoana hampandaniana ny kandidam-panjakana ny zava-misy ny fanazavana ka tsy azo ekena izany. Mety tena angamba zareo hoe asa ndraikitra andavanandro ny solotena-mpanjakana zany asa zany ekena. Nefa kosa dia apetraka tsara mihitsy fa période pré-électorale zao. Ankatoky ny fifidianana zao ka tsy azon'ny solotena-mpanjakana atao mihitsy ny manao endrika propagandy mialohan'izay fotoana zay. Satria io zany dia tena hoe baiko mba manao propagandy ankolaka io men'ny ministère ny atitany io. Ka izay dia milaza mihitsy ary milaza koa moa ny article 227 ao amin'ny lohan'le sako teo le lorger io zany fa sazina mihitsy zay mpiasa mpanjakana mandray manofo propagande na ankolaka na mivantana fa laza tsara mihitsy zavatra zay. Ka za dia misarika ny sainy ministère ny atitany mba ampitsahatra zany fomba zany satria tsy manara-dalàna zany, tsy manaraka ny lampanongenana zany, tsy manajana lalàna efa misy zavatra zay. Ka ampitsahatra zay satria tadio tsara nge fa ministère ny atitany nge tokony loha laharany amin'ny fametrana zany état de droit zany fatsakana tsara tantana zany fa ary ny solotena-mpanjakana ihany koa ny tokony manana didy sy andraikitra ametraka an'izany fanjakana tan-dalàna zany état de droit. Kanefa amin'izao fotoana zao dia manahirana mihitsy satria ireo ndray zany no tady ametraka an'izay fitsofoana lalina loatra amin'ny politika zay ny administration. Miantso ny prefet, miantso ireo lehibe ny district ary ireo solotena-mpanjakana eny fotony mba tsy hanaraka be fantany io baiko nomen'ny ministry ny atitany io ny administrateur civil Julien Andria Morasata. Amiantso ny seni andrany andraiky ny manoloana io fanapa-kevitra tsy ara-dalàna no raisin'ny ministry ny atitany io ihany koa ny tenany. Seni mantsy no mandamina ny fifidianana mba iresaka amin'ny fanjakana mikasika an'ireny fa jerena fotsiny amin'izao. Ny tena orona mantsy dia zao hoe fanilika le seni sy ny gouvernement raha misy problème ohatran'izany. Ka anjaran'ny seni mampatsiaro tsara mihitsy miaraka amin'ny gouvernement hoe tsy azo atao ny zavatra zany. Averiko indray mandeha fa raha ohatra ka tsy période pré-électorale izy tsy mampaninona satria zay ny asan'ny solotena-mpanjakana manazava an'izay politique de l'état zay, général de l'état zay, manazava ny asa mbola tanterahana. Fa amin'izao fotoana zao tena tsy azo atao zany zavatra zany satria takiny lalam-panongenana mihitsy mba ho neutre ny administration mba tena manara-dalàna amin'izay. Zay nge tena fahavoazana ataon'ity firenena ity zay tsy misy an'izay état de droit zay ka zay aloha mba misarika ny sain'ny fanjakana ihany amin'izany fa tsy mety zany, tsy azo atao mihitsy zany ary zay mahatonga atsika tsy mihosy satria lasa misy considération politique amin'ny zavatra zehatra zay atao. Raha ho an'ny mpisehatra politika sasany efa endrika kajikajy entina hampandanina ny mpitondra ankehitriny no tanjo ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Tapidalakaleny any tokony misy ny fitondrana ka manao ny fomba rehetra hitazoman'ny sezany, enina dia ao anatin'ny tsy fanaran-dalàna trany aza ny anaovana izany.
rehefa ny antoko politika hafa nefa no manetsika ireo mpikambanao aminy manao ny fameloma maso ary manao ny kongresy paritra izay voalazany lalàna dia eri-pamoretana sy bomba mandatsa dranomaso no asetry azy ireny. Andrasana raha tena hosay andraiandraiky ny tokoa ny seny na mbola angina anam-pombava trany manoloana izao tsy fanaran-dalàna ataon'ny fitondrana amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Manodidina izay vaovao izay ihany tsy asan'ny prefe sy ny lehiben'ny distrika ny manatanteraka baiko tsy voafaritra ao anatin'ny asa andrasana amin'izy ireo ny filohany antoko fiombona ny zanaka sy zivany Madagasikara. Fotoana ihany koa itsanganan'ny olom-pirenena ho tena tompona andraikitra izao manoloana ny zava-misy eto Madagasikara. Afitra solondrabe Andry Rakotomalala. Mihetsiketsika manao ny fomba rehetra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireo olom-panjakana manatanteraka asa ho tombotsoan'ny olon-tokana. Miazakazaka ihany koa ny fitokanana etsero miaraka amin'ny lokony volomboasary. Tapaka nandritra ny filakevitra minisitra Omaly fa iroso amin'ny fanaovana akitsapaka ho an'ireo tranomora sy tanimora amin'ny faritra maro eto Madagasikara izy ireo. Izay adidin'ny sekretera-panjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Fotoana andraisan'ny olom-pirenena an-tanana no avy ny firenena izao ka nainganatra ny rehetra ho tompona andraikitra mahatsapa sy mahalala ny olona izay hitondra azy fa tsy ho voarebireby intsony noho ny filohan'ny fizazima. Andraikitry ny atoko politika ihany koa no mitaizan'ny olom-pirenena tsy hanao safidy fahatany. Anao ane malagasy anao olom-pirenena tompona andraikitra ahoana nekenao olona tonga fahatany tona firenenao zany foana ny misy eto. Zay zany dia fanteny an'izany hoe zany olona hitondra firenena zany tompoko olona tokony nanomantena amantona ary tsy misy sehatra fianarana zany fanomanana zany raha tsy antoko politika foana. Ny zavatra tena mampalahelo eto amintsika anao tsy mba tompona andraikitra anao fa ny namanao ny havanao sy ny dadatonao sy zay foana tompona andraikitra fa anao tsy mba tompona andraikitra anao tompoko. Zavatra misy eto Madagasikara zao zany dia antsika rehetra ny tompony ka matoma vita manao an'io le ny fitondrana amin'izao fotoana zao satria namianao lalana izy anao an'io ka anao tsy miteny ka tsy mety tompoko. Rehefa tsy mety dia tsy mety ary tenena fa tsy mety. Hosenatra ny ankitrokely ny lalàna ny fitondrana ankehitriny nanao lalam-pandrenana izy ihany manitsakitsaka io lalàna io. Ny fametrahana ny tena demokrasia ny tena vahaolana ahafahana mametraka ny tany-tan-dalàna. Aiza ve domaine baiko ny préfet hoe zao no tsy maintsy ataonao zao tsy maintsy ataonao fa angamoasana préfet zany mpiasa mpanjakana ny préfet tompoko mpiasa ny vaoaka malagasy ny préfet averiko foana zany dina mpiarahamonina zany mahafokon'olona mifokon'olona rehefa misy zavatra mitrango amin'ny fokon'olona anankiray avory ny vaoaka ny fokon'olona io fa zany mahademokrasia ny fokon'olona zay hevitry ny maro ihany no izy na dia tsy hevitra anao iny fa rehefa tapaka eo fa zay le dia dia matokisana anao fa iny olona iny tsy maintsy manantanteraka an'io satria fantany tsara fa rotra izy tsy manao an'io dia zao ny teny mahazo azy hoe mialahy eto anao. Ny vahoaka ny tompony teny farany paikady iray fanaon'ny mpanao politika ny maka ny fombahoaka amin'ny alalan'ny fampiasam-bola sy ny fanomezana fitaovana isan-karazany. Niletika hatrana nefa ny firenena noho izay fomba fanao izay. Fotoana hitsanganana sy foazana anatin'ny torimaso zao anarenana sy ametrahana ambo-po ho tombotsoan'ny firenena ka tsy ho azo atao takalo intsony ny safidy. Vaovao manodidina ny fifidianana olom-pirenena maro no tsy mbola tafiditra anaty lisy mpifidianana. Miantso ny seny anokatra sy anitatra iray volana ny fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana ahafahana mampiditra azy ireo ny birao politika tiako Madagasikara. Zavandria Maefa, Andry Rakotomalala no mitatitra izay vaovao izay. Tsy tokony alokaloka ao anatin'ny atao hoe inscription volontaire ny seny ony administrateur civil no sady mpikambana ao anatin'ny birao politika ny antokotiko Madagasikara Julien Andriamorasata. Tsy tokony hijanona fotsiny amin'ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana ny seny ony fanazavana fa adidisy andraikitra izy ireo mihitsy no mampiditra ny olom-pirenena ao anaty lisy mpifidianana. Za koa moa gaga eto milaza ny seny fa hoe misy an'ilay atao hoe inscription volontaire. Za aloha tsy mahita an'izany anaty lalàna. Ny vote ny volontaire. Ny olona mifidy zany afaka misafidy izy na hifidy na tsy hifidy. Zay ny volontaire zay. Fa ny inscription dia adidinao seny. Andraikitra seny mihitsy manao an'izany inscription anaty liste électorale zany. Zay ny zavatra misy zay. Fa tsy hoe akory hoe ny inscription nge volontaire ka hoe safidy ny olona na isotra na tsy zay mihitsy no izy zay. Ka za mba misarika ny sainareo ihany ny tena izy amin'le refondement dia recensement général des électeurs. Recensena ny olona fa tsy hoe ny olona ny andeha entanonao any amin'ny fokotany zay aloha efa zay no fandehan zany satria ngamba mety tsy ampy angamba le moyen fa recensena ny olona zay ny définition an'le refonte zay. Ka ozy hoe proposition ny anay ity jereo vle ralina farany dia soraty anaty liste zay tsy tafiditra mety zany zavatra zany fa nareo manapaka an'izany fa rehefa avy eo
tafiditra le olona anjaran'indray no mifidy raha tsy fidy rehefa aveo fa adiditsika ato amin'ny CNI kosa no manao inscription ny olona anatin'ny liste électorale fa tsy mialokaloka amin'ny atao hoe inscription volontaire tsika. Mbola miantso ary manao tolo-kevitra ho an'ny CNI any amin'ny tokony anokafana sy hanitarana iray volana ny fanavozana manontolo ny lisy mpifidianana ity mpikambana ao anatin'ny biro politika ny antokotiko Madagasikara ity. Mbola maro mantso izy ny olom-pirenena tsy tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana io fa indrindra ny eto amin'ny faritany Antananarivo izay ambany dia ambany ny taham-pisoratana anarana. Nanao fanambarana androany avy amin'ny FMKT na ny fikambanan'ny mpikambany kongresy ny tetezamita. Fanambarana miompana indrindra mikasika ny fanomanana ny fifidianana. Miantso izy ireo ny tokony sy ny fifampiresana sy ny fifanankalozan-kevitra amin'ny ankolafi-kery eto Madagasikara mialoha ny anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena ny volana Novambra ho avy izao. Fanadiadiana. Anisan'ny mampifanolana sy tsisy ny fitovi-kevitra eo amin'ny samy mpanao politika eto Madagasikara amin'izao tsy fanarahan-dalàna, indrindra ny mifehy ny fifidianana ka antonona tonga ny tsy fifampitokisana amin'izao. Ny fikambanan'ny mpikambany kongresy ny tetezamita na ny FMKT dia anisan'ny namolavola lalàna nandritra ny fitondrana tetezamita ka nahavita nanomana ny fifidianana ny taona 2024. Amin'izao, mahita ity fikambanana ity fa tsy nampiarina ny lalàna anisan'ny novolavolain'izy ireo ka antonona tonga amin'izao tsy fitohi-kevitra izao. Izahay FMKT dia mihevitra fa raha nampiarina araka ny tokony izy ireo lalàna no dinianay ka ny ekeny rehetra ary nolanianay ireo dia tsy ho tonga tamin'izao tsy fitovian-kevitra ny samy mpanao politika eto amin'ny firenena izao. Noho izany, mihevitra izahay fa ilaina ny fifanankalozan-kevitra. Izay FMKT dia mijanona ho ery ampovoany centriste. Miantso araka izany ity fikambanana ity ny amin'ny tokony isy ny fifampiresana mialohan'ny fifidianana. Fa zay tany amin'ny SADC mazava, tany amin'ny Union africaine mazava fa mila fifidianana mangarahara ekeny rehetra tsy mitanila ary lavitry ny hosoka eto Madagasikara zay vao milamina. Mila fitoniana. Ny processus hatreto tsy ny fepetra misy hatreto aloha hatramizao tsy tonga am'izany fa mila itsika voaka malagasy zany hoe ny fanjakana sy ny hery-velona mihitsy no tokony ifandray-tanana izahany maromaro tiraisana atongavana amin'ny isian'ny fandrafetana lisy mpifidianana vaovao satria io mampifanolana dia isian'ny loi électorale code électoral vaovao ary ny fandrafetana ny CNI sy ny ACC. Mijoro ara-panjaikana ny FMKT ary manana taratasy fanamarinana avy amin'ny ministerany Aditany sy ny fitsinjaram-pahefana ny fahavalon'ny volana metelo amby 24 teo. Manodidina 530 ny mpikambana manerana ny nosy. Tsy azo atokisana ny fifidianana ho avy eo raha manaiky manatanteraka. Ny baiko avy amin'ny ministerany Aditany sy ny fitsinjaram-pahefana ny tompon'andraikitra eny fotony ho ny solombavam-bahoaka Mamira Benirina. Mampamiditra panontaniana ny antony hanomezana baiko amin'izao akatoky ny fifidianana sy ny aty amin'ny fiafarany fepito-piasany filoha izao aprofo izao fa fitondrana zatra mpanitsakitsaka lalàna no mijoro amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Kajikajy maloto sisa no ataon'ny fitondram-panjakana manoloana ny tsy fahombiazam-pitantanany. Volana vitsy tsy ataperan'ny fepito-piasany vao mikoropaka amin'ny baiky ny tompon'andraikitra isajokajany idininy fotony hamantatra ny zava-misy. Baiky tamin'ny alalan'ny taratasy avy amin'ny ministeran'ny Aditany no soniavin'ny minisitra tompon'andraikitra. Fihetsika mamoetra manitsakitsaka ny lalàna velona ka tsy azo ekena. Mbola tamin'ny propaganda tamin'ny taona 2024 dia efa niteny ianao fa mahafantatra ny filan'ilay fanjakana, ny filan'ilay vahoaka. Dia efa niteny ianao efa vonona zavatra rehetrarehetra hamahana ny olana. Zao anao fa enim-bolana alohan'ny fataperan'ilay mandat vao andeha hoe ndana jereo akaiky ireo vahoaka ireo. Inona ny filan'ireo vahoaka ireo fa inona fotsiny zany nataon'ilay fitondram-panjakana hatramin'izay. Na ianareo préfet sy ianareo lehibe ny distrika mandray an'ity Irak ty ara ve olona manam-pahaizana daholo ianareo. Na vita fianarana ambony sy fianarana manokana zay vao afaka mandray an'io andraikitra io. Dia ny fandraisanareo an'io ve tsy sanatria fanambanina ny asa nataonareo hatramin'izay, tsy sanatria filazana fa tsy mahalala ny tokony ataonareo nareo hatramin'izay.
fa raha manatanteraka an'io io baiko io ireo solon-tena-mpanjakana de efa hanana endrika fiandahina iny zavatra io de tonga am'ilay fanahina zay ny tany saiko tany ambolohany teo ny hoe eo am'izay lay tsy mifampatoky a eo am'izay lay hoe endrika fifidianana tsy madio endrika zotra-pifidianana tsy mangarahara ary fitanilana eo amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana. Andrasan'ny maro ihany koa amin'izao fotoana izao raha tena hijoro ampiseho tsy fiandaniny hiasa tsy misy teritery ny fitsarana mahakasika ny fanomezana ny taratasy fahamarinana ny zoam-pirenena malagasy ho an'ny filoha amperinasa raha mbola ilatsaka ho fidiana ny tenany. Taratasy tsy maintsy ilaina raha hirotsaka ho fidiana ny olona iray. Mazava nefa ny voalazany lalàna fa veratra amin'ny nangatahany filoham-pirenena zoam-pirenena ny Frantsay ny zoam-pirenena malagasiny. Tsy misy hidiran'ny fiaviana resaka raha izany fa lalàna hoy ny fanazavana. De rehefa vero azy lay zoam-pirenena malagasy izay no amarinina na disoina rehefa maka ilay certificat de nationalité satria iny certificat iny a de milaza hoe tatao anatin'ny enim-bolana farany no nanana ny olona io na hoe dia manana ilay mizaka ilay zoam-pirenena malagasy ty olona anankiray ty fa eo anao rasantsika azo an'izay ve amoakan'izay ve io sampandraharaha ainy anivon'ny fitsarana io rehefa fatapoko fatam-pirenena efa mampiady hevitra be ity tantara ity ary tsy mila fandalinana sarotra be fa vakina fotsiny lay lalàna de efa fantatra ny zava-misy. Vaovao ny fanatanjahantena ny sedra olana ny atleta malagasy miatrika ny lalaon'ny francophonie izay atao amin'ny Congo amin'izao fotoana izao. Isan'izany ankoay vehivavy izay hiatrika ny manaisadalana anio ariva efa niva kosa ny olana taoriny antso nataon'izy ireo raha ny vaovao hatrany. Mitaraina ho tsy zarizary ary tsy tomombana ny fikarakarana ireo atleta malagasy amiangaly ny taranja basketball sokajy vehivavy izay miatrika ny lalaon'ny francophonie any Congo amin'izao fotoana izao. Atsiarako ny tokony ho izy ny fandraisana azy ireo any an-toerana anateo amin'ny lafiny fiantanona izany anateo amin'ny lafiny ara-tsakafo. Ici la délégation malgache, c'est pour faire un petit récapitulatif du traitement qu'on a reçu depuis qu'on est arrivé ici au Congo. Donc pour commencer, on a dû déménager 3 fois de maison parce qu'il n'y avait pas assez de place pour toute la délégation malgache. À chaque fois à minuit, beaucoup d'athlètes manquent de sommeil et ça a beaucoup joué dans leur performance lors des demi-finales, surtout en athlétisme. On a été très mal nourris, pas mangé à notre faim, notamment la lutte qui a perdu 2 kilos et il a perdu en finale à cause de ça car il n'avait pas assez d'énergie, il n'a pas eu de petit déjeuner lorsqu'il est à la finale. Aujourd'hui, les basketteuses, on a notre quart de finale contre le Congo. On a mangé notre dernier repas à 8h du matin et personne ne nous a nourris aujourd'hui. Donc on aimerait faire une réclamation pour qu'on puisse manger à notre faim, avoir ce qu'on mérite en tant qu'athlète. Voalaza fa nandrainy ndraiky ny avy hatrany moa ny tompona ndraiky mpanjakana tao Congo atao arian'ity antso nataon'ny ekipa pirenena malagasy omaly ity. Anio ariva kosa no hiatrika ny manasadalana ionana amin'ny ekipa ny Senegal ny ankoay vehivavy rehefa namontsana ny papy an-trano tany amin'ny ampahefadalana. Andrasana araka izany ny Vokadalao. Pejy ny fampianarana mila fanandrenana goavana ny seapampianarana eto Madagasikara ho ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony mba hifanaraka amin'ny filana arakasa. Mikatsaka ny anarenana ny fanabeazana trano ireo toeram-pampianarana hifanaraka amin'ny fenitra takina afitra Soldrabe afitra Rakoto Malala. Mampanahy no avy ny tanora malagasy manoloana ny fitotongana ny fanabeazana sy ny fampianarana. Maro amin'ny tanora malagasy no mitady lalana mandrato fianarana ny ivelany. Maro ireo toeram-pianarana manokatra sampam-piofanana momba ny teny vahiny. Finalavitra finiavana ifandray amin'ny firenen-kafa no nanosika ireo tanora ireto isafidy ny sampam-piofanana teny anglisy. Afaka manana relation any amin'ny firenena hafa. International language le izy. Zany hoe dans le monde. Hoe ho any ivelany dia anokatra anokatra ohatrany hoe fianarana avy any misy ifandraisana aty Madagasikara mba ahafahako hoe manaparitaka le langue le enarako. Za manokana zao mianatra zao momba ny anglais, momba ny fampianarana nefa ny base an'le zavatra enarako. Dia nefa za sady afaka manana diplôme momba journalisme sy communication no momba ny éducation. Mihitsy ny ankizy eto amin'ny Madagasikara tena hoe tsy mianatra.
amin'ilay hoe tsy ampiny ohatra hoe fitaovana na ny salle de classe na ny ohatran'izany nefa ny mpampianatra koa nefa ny amin'io a misy be da be mihitsy mpampianatra tsy nahazo fanofanana momba fampianarana dia nampita an'ilay izy ary a misy olona ohatra te hampianatra nefa nampita ny zavatra iny nefa tsy hainy akory. Tsy mikely soroka ny oniversité iray amin'ny fanatsarana ny kalitao mpampianarana ifanaraka amin'ny fenitry ny licence master doctorat na ny LMD. Fa ny tetilo zao nefa ny fepetrano raisina zany a dia rehefa hiditra zany zao tamin'ny voalohany hoe afaka miditra ny rehetra fa zao zany zao efa fananana ny idirana dia anisan'izay ny fitenim-pirenena zany a vahiny indrindra ny teny frantsay zany natao fepetra iray a azo idirana raha mbola université mitsangana aloha zany zao dia takin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy fa LMD ny atsangana dia miezaka isan'andro ny fanatsarana azy hoe ahoana no atao tena nataterahana n'ilay atoga ilay fianarana tsy maintsy misy lafiny maro zany a amafisinao misehatra ny asa azahoana izy ireny mba mijery tsikelikely ny idirany aminy manatsara ny tolotra atao zany isa-taona travail personnel de l'étudiant moa dia misy zany fotoana tena napetraka ny mpianatra mba hanatsara ny fahaizany. Anampiana ny mpianatra mila torolalana ho an'ny fizotry ny fampianarana ambony dia nisy ny varavarana misokatra nataon'ny Université FJKM Maraville sehatra iray ihany koa ahafahan'ireo mpianatra mampiranty sy mampahafantatra ny zava-bitan'izy ireo. Maresaka avy any ivelany mbola mitodika Niger amin'izao fotoana izao ny maso ny mpanara-baovao maneran-tany. Androany komantsy ny fetim-pirenen'i Niger akafetsiketsembahoaka no nentin'izy ireo nanamarika izay andro lehibe izay. Ny Amerikanina dia nametraka mazava fa mitaka ny amitsorana tsy misy fepetra ny filoha Nigeriana eo ampelantanan'ireo miaramila mpanonga-mpanjakana. Asiny Andriamalala, Andry Rakotomalala. Fihetsembahoaka goavana no nanamaria ny vahoaka Niger ny fetim-pirenena n'izy ireo androany. Namafisindreo vahoaka nanao fihetsiketsehana androany fa tsy mila frantsay intsony izy ireo. Etsakilany ny filoha Amerikana Joe Biden dia niaraba ny vahoaka Niger ary miantso ny amitsorana tsy misy fepetra ny filohan'ity firenena ity izay mbola tazomin'ireo miaramila nanao fanonganam-panjakana. Androany kosa dia mbola antoy ny fivoriana notarian'ny CEDEAO ny amin'ny sazy mety ahazo any Niger. Etsakilany dia rampitandrina mafy ny tsisiny ny fanafiana miaramila avy any ivelan'ny Niger i Nigeria sy ireo firenena afrikanina miaraty amin'ny Niger ary laza izy ireo fa tsy anaiky velively izany. Fandarana ahoana marina Global News avy hatrany arahinao riny izao fampahalalam-baovao izao. Lovato Lodge kosa izay no lohatenin'ny horonan-tsary arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS amin'ity aliny alakamisy ity ny tena kokoa satonga lasy tongovavy mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rampitsindray.